Miarabanao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny zanabolana avy hatrany mbola hita taratra hatrany ny tsioka ny varatra aza tany amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara indrindra moa ny tapany avaratra atsinanany nosy ho an'ny rapiste mbola saika mitotoy amin'izay hatrany mbola hita taratra hatrany izay tsioka ny varatra azy zay ho an'ny toetry ny andro amin'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara iny etsy andaniny kosa nefa dia misy ny arindraona na ny front manatona tsikelikely avy any amin'ny tapany atsimon'ny lakandrany Mozambique ka vokatray dia mialefa tsikelikely hatrany izay tanjaky ny avaratra aza izay indrindra ny andro ny alahady ny alatsinainy kosa dia tombanana mikasika amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara ny raona miaraka amin'izay arindraona izay vokany dia miandry orana araka izany ny tapany atsimon'ny nosy ny maripana ihany koa mifanaraka amin'izay miakatra hatrany ny maripana zany atao anatin'ny roa andro avy indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy any amin'ny alahady ihany tena ahitana ny mafana indrindra ao anatin'izay fa ny alatsinainy kosa indray dia manomboka midiny izay maripana izay ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina manomboka miverina indray zany ny zavotany ho an'ny avoatany sy ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara mety mbola misy ny tandrivindraona any amin'ny faritra Analanjirofo sy ny distrikany Antalary mandraondraona ho an'ny ilany atsinanany faritra Sofia sy ny any Alaotra Mangoro ny ambiny kosa dia ny masoandro no mibatoerana araka ny hitantsika amin'ny sary izao ho an'ny rapiso tolakandro maina tanteraka ny andro zay no azo ambara zany amin'ny ankapobeny ankoatry ny avoatany izay mety misy hatrany ny raona mitsitokotoko amin'ny tapakandro hariva nazana zany mijanona ho mandraona hatrany zay fa tsy dia misy aloha ny tandrivindraona ao anatin'izay ny maripana avovinavina raha amin'izay rapitso izay tafiakatra hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana dia 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius mafana amin'ny ankapobeny zany no azo ambara saika manerana ny nosy raha ny toetry ny androntsika ny andro ny ala misy hatrany ny zavona ho an'ny ilany atsinanany avoatany ny atany faritry vadivavy atsimo atsinanana fitovinany ary ny faritra atsinanana Alaotra Mangoro ny ilany atsinanana faritra Betsiboka ary mety mitatra hatrany amin'ny faritry Sofia izay indrindra ny atany Sofia ny abelalana any mety misy an'izay zavotany izay ho an'ny ilany andrefany nosy kosa ny tapakandro hariva dia mandraondraona ho an'ny morotsiraky ny faritry Melaky sy ny any Menabe ary koa ny any atsimo andrefana ny avoatany dia ny raona vitsy no mibatoerana raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 1 degré celsius ho an'ny avoatany hitantsika any amin'ny faritra Matsiatra ambony any izay ho an'ny Analamanga sy Vakinakaratra kosa manodidina ny 30 degré celsius eo miakatra ihany koa izay ho an'ny ilany atsinanany Madagasikara iny 30 ka hatramin'ny 1 degré celsius ary mbola mibatoerana hatrany ny 17 degré celsius hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny amaranantsika azy ny andro ny alatsinainy araky ny efa natsidika tany ampiandohana mety kasika ny tendrony atsimony nosy ilay rendraona ka vokany dia mety hisy ny orana any amin'ny faritra anosy sy ny faritra androy ary ny tendrony atsimo amin'ny faritra atsimo andrefana mety hisy ihany koa ny tandrivindraona amin'ny tapakandro hariva ho an'ny ilany atsinanany avoatany indrindra ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Morimania, Matsiatra ambony ary ny ilany atsinanana indrindra ho an'ny faritry vadivavy fitovinany sy atsimo atsinanana mety miakatra hatrany amin'ny faritra Sofia any izay orana tandrivindraona izay ho an'ny ilany andrefana kosa dia mandraona mitsitokotoko ny andro ho an'ny faritry Melaky sy Menabe ny ambiny kosa maina tanteraka raha ny maripana avovinavina amin'izay andro ny alahady izay misy fivinana kely indray zany maripana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 any avoatany ary tafidina 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny tendrony atsimony nosy ny ambiny kosa tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana satria dia mbola mahatratra 17 degré celsius ny any amin'ny faritry Betsiboka ary 30 ny any amin'ny faritry Sofia ary manodidina ny 15 degré celsius ny any amin'ny faritry Boeny iny amaranantsika ny fandarana amin'ny tian'io ny tany fanotoandrivotra antony amin'ny ankapobeny izay tany fanotoandrivotra izay teto Antananarivo manodidina ny fetrany OMS avokoa ny referetra voaray raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinainy hijanona antoniny izay tany fanotoandrivotra izay ho an'ny eto Antananarivo manokana izay ny meteo tamin'ny tian'io raha pisinray fotoana manaraka veloma tompoko